Rano aloha zao tena tsy ampy mahitsiny zao le rano a, ohatra ny hoe tonga tsikelikely dia mivonjevonjena le fanetsana. Dia amin'ny ankapobeny aloha le fambolena aloha mety vokatra aloha ny vokatra ny vary tamin'ny taona teo fa izay amin'ity indray tsy fantatra. Nefa ny amin'ity zao ohatra ny lazain'ny apipa hoe tsy hisy indray ny rano dia izao mamonjivonjy rano zay dia atao haingaikaingana le ketsa. Rano zao no ohatran'ny hita hoe malefadefaka aloha zany fantohanan'ny rano dia tsy maintsy atao dininy aloha zany ny fafina vary ny faneketsana. Araka izany, samy miezaka mamita ketsa aloha avokoa ireo mpanao vary aloha amin'ny lemaki-be tsy mitatatra amin'izao fotoana na eo aza izay tsy fampiny rano izay. Mangataka amin'ny tompon'andraikitra manoloan'izany ireo tantsaha anaraka ny fotoana efa voatondro andefasana sy anidina ny rano. Le fandefasany an'le rano zany dia tokony mba ho regleny tsara hoe ampy an'le mpanetsa aloha zany le rano. Satria tokony le izy zany raha ny tena tokony izy tokony alefany aloha le rano anetsan'ny olona dia ohatra hoe vita daholo zany ketsan'le olona dia efa maniriniry dia zay dia alefany ray mandeha indray le rano hivanan'le vary satria ny tena problème l'izy manko rehefa voaketsa le vary azonao dia eo tsisy le rano hivanan'le izy dia lasa ohatra ny hoe mitera-maina fotsiny le vary avy eo dia tsy dia mamokatra. Fa amin'ny ankapobeny raha ohatra ka hoe ara-dalàna le fandehan'le rano dia mivokatra mihitsy ny vary ety. Raha ety amin'ity faritra misy anay ety aloha dia vokatra izy. Tokony hajanona mandritra ny 15 na 20 andro ny fampidirana ny rano hoy ireo tantsaha. Aorian'izay vao afaka ampidirina indray ahafahana miroso amin'ny fihavana vary sy ny fanampiana zezika. Amin'ny ankapobeny ny 15 ny volana janoary 2024 any hoany vao tafiakatra ny vary aloha amin'ity taona ity noho ny fahatarany ny fidiran'ny rano. Manomboka ny 15 volana janoary nefa raha ny fanazavan'ireo tantsaha no manomboka ny fiakaran'ny rano ka mety animba ny vokabary. Zay zao tsy fantatra raha sila fa miakina ny any ambony. Miakina ny any ambony fa ny rano zao no tena olany amin'izao. Hitanao zao ty zao dia efa maina izy zao io atsinanana izy zao dia efa tsy li zany zao raha hoe hiandra le rano tena hoe mitombo bebe tsy fantatra le rano na isy na tsy isy dia lasa lavitra be zany le rano amin'izao ohatrany tamin'ny heritaona. Tamin'ny heritaona zay ihany resanao nanao ahoana vokatra tamin'ny heritaona aloha. Aloha tsara daholo ny vary tamin'ny heritaona, tsara daholo mihitsy ny vary. Fa ty zao no tena atahorana hoe ahoana no tena satria rehefa maina zao dia lasa tsy manitatra io vaketsa io. Isan'ireo manao vary aloha ny eto Antananarivo sy ny manodidina, indrindra ny eny amin'ny Betsimitatatra sy Laniera. Tahaka izany ihany koa ny any amin'ny faritra sasany any Anjozorobe, Itasy sy ny maro hafa. Matetika manao vary aloha ny faritra Iva noho izy mora tratrin'ny rano ao anatin'ny fotoam-pahavaratra.